Tonga sao daholo zanagasikara dia fosandratsika mahakasika ny toe-batan'ny isika. Rehefa tsy mahay maneho fitiavana ianao na elahy na indrisika lapiso kely mijanona ihany tompoko célibataire fa izany manambady izany tsy kilalao. Rehefa miaraka amin'izao karazan'olombelona rehetrarehetra izao ianao dia tadio tsara fa mihena ny tanjakao, indrindra fa ho an'ny lehilahy. Ny ain'ny lehilahy dia lasa mizara etsy sy eroa, noho izany ny hery tokony hatotona madama lasa miparitaka etsy sy eroa dia tsisy hery ao anaty fiarahanareo roa. Mahaiza ianao mandrindra fandaharam-potoananao raha ohatra ka hoe te hilamina hiaraka amin'ny olon-tianao. Olona manana mahaizy ianao noho izany izay mahaizy anao ampiseho fa aza mampitany tenanao amin'ny hafa. Ohatra mijery ilay vidéo momba ny fiarahan'olona rehetrarehetra ianao dia avy eo ianao tara be hoe ny anazy mety fa ny anahy tsy mety, tsy marina izany. Olona manana mahaizy ianao aseho hoe momba anao. Olona lehilahy sy ny vehivavy ny fikorontanan'ny hormone dia mijery ianareo averiko eto amin'ny publication eto ny fikolokoloana hormone dia amin'izay mianatra ianareo any anatin'ny tokantranonareo rehetrarehetra. Maro ny vaovao mahakasika ny resaka fanolanana sy ireo zaza-tsy amin'ny taona maro isan-karazany dia ireny anisany mampiorikoditra antsika ihany koa ireny dia lasa mampatahotra rehefa hoe mieritreritra ny hiditra ao anatin'ny fiarahan'olon-droa isika. Mianatra momba ny libido sy kotrana kegel indrindra lapiso kely amin'izay betsaka ny rano mivoaka. Mialohan'ny handeha hatory ery ambofandriana, mialohan'ny kipin'ny maso amin'ny alina, tsy maintsy vahana foana ny olan'ny mpivady. Aiza ferangady ao anatin'ny iray volana nareo miaraka mipetraka ao an-trano ao dia ny sasany ery amin'ny tany, ery ambofandriana ny sasany, izany hoe dia misy fiainana vana. Rehefa tsy hilamina dia misaraha fa tsy manao fiainan-jaza. Vehivavy matetika antratra an'ity olana ity fa torohevitra ho atoroko andrika lapiso kely rehefa tsy mazoto ndry manan-jo aneho hevitra hoe mbola tsy vonona aho. Tsara ny madio tompoko, torohevitra natoroko ho an'ny lehilahy malagasy rehetrarehetra, ho an'ny lehilahy mpifoka sigara, mpifoka moly, misotro toaka dia miborosy nify amin'ny alalan'ny vinaigre sy ny kolgaty lahatambatra dia iny borosina nify dia kobanina tsara satria lasa marikivy koa ny vavan'ny lehilahy amin'izay mba hiala ny fofona maimbo ary mba azo atao dia ialana ilay izy. Eo ihany koa ny volo kelika be, ny volo rehetrarehetra ny ambany rehetrarehetra mitoetra amin'ny lavaboty esorina daholo tompoko satria miteraka maimbo ireny zavatra ireny. Lehilahy dia manana toetran'ilay hoe sarota-piaro, na dia efa manambady ary efa manao sipa be dia be tsy eroa, mbola gejaina ihany ilay vady. Noho izany mba mahaiza mahatoky raha ohatra ka te hiadana hiaraka amin'ny madama lehilahy.